MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manoltra ho anao ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isatram telo arivo. Lulchanao ny fampalalam-baovao. Miendrika famadihan-tanindrazana sy famitaham-bahoaka ny fananan'ny filoha zopirenena frantsay nitarika ny fahaverezan'ny zopirenena malagasy hoy ny filoha nasionaly ny antoko VHT androany. Tsy mendrika ny mbola hitantana ny firenena malagasy intsony noho izany izy, noho izy tsy afaka ny hiady ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy araka ny tokony ho izy. Taranjatelo no nahitana fifamadiany lazahadina nandritra ny fanadina-panjakana bakalorea ho an'ny sokajy teknika, nandritra ny fitsarana ny taratasy-panadinana vao fantatra ny olana ka ireo mpitsara no andanjalanja ny noto omenareo mpiadina. Vao antsony teo anivon'ny SADC anaovana fankakevitra mahakasika ny fanomanana ny fifidianana, indrindra ny fikirakirana ny lisy-pifidianana ny antoko malagasy miara-miaingy. Tanjona ny anaovana tombona ny zava-misy iainan'ny firenena anatin'ny fanomanana ny fifidianana sy itsiriana ireo tsy fahatombanana samihafa. Vehivavy iray 20 taona no notsatoany anadany antsy tao amin'ny commune ambanivohitra Apasina Maningory, faritra Analanjorofo. Fifamalina no ny atany lova no nahatonga ny fikasia tanana. Any ivelany, manodidina ny 504 amin'izao fotoana ireo olona voaterina findratoerana ao Corfou, nosy iray ao Grèce, vokatry ny firehetany ala izay mandravarava ireo nosy Grika. Mihasarotra ihany koa ny toetra rà ao Rhodes, izay nosy voakasiky ny firehetana ihany koa. Ary avy hatrany ary ny Antsiprindreo. Alatsinainy fa 4 ny volana Jolay taona 2020 ampifaliana trano tombokilasy tongovavy no hitsidiana indray. Nitokatranao amin'ity ality tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao. Manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny afarany. Hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity ality miazakazaka ny fotoana. Manakaiky ny daty anaovana ny fividianana, antomitra ihany koa ny alan'ny Filoha Rajoelina sy ny fianakavibe politikany. Eo amin'ny fanjakana raha mbola anao ny tenany izy izay mbola tsy afabela amin'ny nationalité frantsay azy amin'izao fotoan'izao rahantsika mato an-dahatsoratra. Efa nivoaka iny ny daty ifidianany teratany malagasy ny filoham-pirenena malagasy. Navoaka ny seny ihany koa ny isan'ny mpifidy manodidina ny 1 tapitrisa. Efa hita manangasanga eny ireo heverina ho mpifaninana amin'io fifidianana filoham-pirenena malagasy io. Misy no efa nilaza mivantana, misy hoe miandry fanapahan-kevitry ny antokony na ny mpiarady sy ny mpanohana azy. Efa hita soritra ihany koa ireo anao ary efa manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana na pré-campagne. Fomba mampanao raha teo zany ary tsy misy lalàna mamaritra azy. Misy manararaotra ny fahefananana ny anaovany an'izany. Efa naneo ny fahavononany anampy arabola tahaka ny fanaony ny fianakaviam-be resam-pirenena. Io ilay basket fond. Vao nivoaka iny, rosty hoy ny rehetra izay somary ny ihany teo aloha. Araka ny loharanom-baovao ihany koa, efa misy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena nahazo famatiam-bola anara-maso sy karakarana ny fifidianana, ka ho fifidianana madio, azo antoka ary ekeny rehetra no atao eto Madagasikara. Fantatra mazava ihany koa fa hanana ny anjara asany ampanjary ny fanomanana, ny fizotry ny fifidianana ary ny fampanjakana ny fahamarinana amin'ny latsabato sy ny famoahana ny vokatra ny FFKM. Feno ny fiangonana anaty FFKM eran'ny Madagasikara hatrany anelakelan-trano. Toteny amin'ny fitorinan'ny fahamarinana raha teo ireo ray aman-dreny am-panahy inanivony ny fiangonana. Ananasa goavana amin'ity fifidianana ity araka izany ny FFKM tarihan'ny filohany ny pastera Irako Ami Andriamahazosoa
Araka ny voalaza tery aloha, efa nivoaka ny tatim-pifidianana, efa nampahafantarina ny isan'ny mpifidy, efa mandeha ny famatsim-bola, inona sisa no andrasana. Ao anatin'izany hoe inona sisa no andrasana izay, no mbola tsy afabela amin'ny maha-nationalité frantsay azy ny filoha Rajoelina, na inona mety ho fanazavana sy endrika fanodikodinan-dresaka ty version, ny toerana misy azy sy ny dingana nataony, na azony ilay taratasy 7 cm, maha-nationalité frantsay azy mihitsy, no misy lalàna mifehy azy ka tsy ananany intsony ny maha-nationalité malagasy azy. Efa ny malagasy hendry sy tonga saina mihitsy no resy lahatra fa tsy araky ny lalàna io mahafilohan'ny Madagasikara n'Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina io. Inona zany no itony izao raharaha rehetra izao? No ny tombotsoan'olona iray, mila olona araky ny lalàna i Madagasikara ary mpitondra tena tandalàna, mila olona endry sy manam-pahaizana ary feno traikefa hatrany fotony, mila olona milaza ny marina mandrakariva amin'ny vahoaka entiny, amin'ny asa rehetra enti mampandroso izany vahoaka izany sy ny firenena, ary mila olona tena tia tanindrazana. Fa miendrika ho famadihana tanindrazana sy famitahana ny vahoaka malagasy ny fananany filoha zom-pirenena frantsay ho ny filoha nasionaly ny antoko VST tamin'ity androany ity, tsy miendrika ny mbola hitantana ny firenena malagasy intsony ny mpitondra amin'izao fotoana noho ny fananany io zom-pirenena frantsay sy ny fahaverezan'ny zom-pirenena malagasy io araky ny voalaza ny 2/7 izay tsy ahafahany miady ny tombotsoa am-bahoaka ihany koa raha ny fanazavana. Henri Florian. Mazava ny voalazan'ny lalàna natao an'ny mizaka ny zom-pirenena malagasy erery any ny asan'ny filoham-pirenena araka ny voalazan'ny 2/7 ao anatin'ny lalam-panorenana. Mazava ihany koa ny voalaza ao anatin'ny lalàna nivoaka ny 12 Jolay taona 1970 araka ny 2/7 fa ny olona rehetra izay feno 12 taona ka mangataka ny hanana zom-pirenena hafa dia very ny zom-pirenena maha-malagasy. Famadihana ny voaka malagasy ny zava-misy ataon'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ho ny filoha nasionaly ny antoko VHT androany. Ka raha malagasy ny rahanao dia tsy ianao ange olona atao hoe mpitondra fanjakana ambony ary filohan'ny republika zany, meritreritra ministra azo atao ihany, meritreritra hoe ministra no manao an'izany, fa raha filohan'ny republika zany iny taratry ny fiandrianam-pirenena, dikan'izany tsy manana fiandriana zany ny firenena satria manana nationalité hafa ilay filoham-pirenena, dia verina fa zavatra tsy milamina zany ary dia fialana bala avokoa zany rehetrarehetra zany na raha mikorina na tsy raha mikorina. Filazany moa le 8 cm moa le any am-paosiny dia 8 cm manimba zavatra reny dia verina angamba fa tokony mitsahatra ny zavatra tahaka an'izany fa manjary simba ny firenena. Ka raha tena tia tanindrazana ny olona anankiray izay manana an'izany 8 cm zany dia aleo mba manaja tena dia mipetraka toizay ny vahoaka ny mandoa azy. Tafiditra ao anatin'ny fanombana ny fiainam-pirenena malagasy avokoa ireny ary fanaovana zinona ny vahoaka malagasy dia anjara ny vahoaka ny meritreritra, anjara ny vahoaka ny meritreritra mandinika hoe dia mbola mendrika ny tondra fanjakana ve ny olona tahaka an'izany everinay fa tsy ny valiny. Na mafisiny ihany koa fa tsy tokony hirotsaka ho fidiana intsony ny filoha Andry Rajoelina noho ny fitaka silaingana nataony momba nyity fizakan'ny zom-pirenena itira ny fanazavana. Azo ambara hatreto fa ny filoha Andry Rajoelina no filoham-pirenena tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ka afaka mitondra ny firenena hatramin'ny nisiany fahaleovantena ny Madagasikara. Fa fampelezan-kevitra trano no ataon'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fitondrany. Tsy misy ny famahana olana mitony fampanantenana ho ny mpamakafaka raharam-pirenena iray nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity, efa isany efa fantatry ny fitondrana hatramin'ny tetezamita ohatra ny olan-jirama saingy tsy hita taratra ny famanany olana ary tombontsotra izao no tadiavin'ireo rehetra, indrindra ireo manana ny zom-pirenena frantsay manodidina ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Nela Ranefson. Fampelezan-kevitra foana no ataon'ny mpitondra efa tamin'ny tetezamita no fanalala ny olana misy eo amin'ny orinasa jirama ny filoha Andry Rajoelina. Fitondrana faharoa tao anatin'ny efa taona sy efa bolana tsy misy ny vahaolana hita ho fanatsarana ity orinasa mpanjakana ity. Tsy ny vahaolana no tsy misy efa ny fitondrana ankehitriny no mini tsy mitondra vahaolana antony misy ny tombotsoa azy ho ny hampanjinika ny raharam-pirenena. Tamin'ny 7/24 io fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny efa nanao ny asa mahafantatra tsara ny olana ao amin'ny jirama izy. Tonga izy ny 7/24 tsy namahan izay olana izay ny nataony
satria matoatsika am'izao teny zao tsika miaina am'izao fotoana zao mety tsy matombola tsy voava zay olana zay a de satria tsy nisy namaolana mitadiny maromarotry iraisana na mitadiny asa vonjy tavanandro fotsiny a de tsisy résultat araka ny fiteny vahiny hoe yak le résultat qui compte matoatsika mbola misy an'izany am'izao tsika am'teny zao de satria tsy nanao an'le asa ny fitondram-panjakana dikan'izay zany reny filazana reny a de fetina anaovana fampielezan-kevitra fotsiny hoe voavahanay io a miandry an'le tehaka raha malala hitanao miandry an'izay tehaka mafy be zay sy miandry an'le ohatrany hoe iny moa zany manao spectacle zany de zay zavatra zay nefa ny mampalahelo satria tsy tsapandrareo mihitsy a fa misy fiatraikany amin'ny resaka ara-toe-karena ny fisin'ny délestage. Olona mitady tombontsoa avokoa ireo olona manana zom-pirenena frantsay manodidina ny filoha hatrany fanazavana ary tsy ny tombontsoa ny firenena no jereny hafa ny azy manokana tranga izay managotratra ny firenena manodidina ny filoha pirenena no vahiny manana taratasy vahiny maro indrindrandrindra moa ny opportuniste tadidio fa ny akabiatsahany fitondra ny olo amin'ny fitondram-panjakana io ny olona manodidina ny filoha pirenena de l'opportuniste daholo a mitady an'izay fahafana ny ananana iny moa zany hoe faveur na avantage amin'ny fananany an'le titre hoe manao anaty présidence rehefa ohatra ianao ka ao anaty enao ny avantage nao fa tsy ny avantage n'le zanaka malagasy de nefa izy ao anatin'ny domaine fanjakana izy zany hoe tokony ny tombontsoa an'ny malagasy ny jonjovina fa tsy ny tombontsoa anao manokana de zay nataoko hoe reo olona manodidina azy ireo ary matombola izy manomboka hoe l'exemple il vient d'en haut araka ny fiteny tsy nisy anankiray mihitsy tokony miezaka zany hoe ametraka an'izany rafitra zany hoe mba ohatry ny ahoana ny rafitra tokony apetrakatsika eto Madagasikara mba hampanakarena lavitra tsika noho ila Frantsa. Mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena ireo olona manana azo-pirenena frantsay ireo amin'ny fiafanana azo-pirenena frantsay afaka mipetraka malalaka any Frantsa izy ireo ary sarotra ny anenjehana azy ireny raha toka misy ny raharaha anenjehana azy. Tontolon'ny fampianarana taranja telo anglais, français ary ny filozofia no nahitana fifamadihany alaza adina nandritra ny fanadina mpanjakana baccalauréat ho an'ny skajy teknika androany fotoana hitsarana ny taratasy mpanadinana voafantatry olana io raha ny fanazavana araka ny marimaritra iraisany tompon'andraikitra ny fitsarana ny taratasy mpanadinana sy ireo mpitsara arak'izany ireto farany no andanjalanja ny naoty omena ireo mpiadina Hilary Nasoniay. Tokony nanomboka ny maraina teo araka ny daty efa voatondro saingana emitra tamin'ny ora farany no ny fahitana fa nisy fifamadihana ny lazadina ho an'ny spesialite tamin'ny baka teknika. Teny amin'ny foibe mpanadinana LTC sy LMA no nahitana ity fifamadihana lazadina ity. Efa nisy ankizy ny taraina tamin'ny mpiambina nandritry ny fanadinana fa tsy azy ny lazadina saingy mpampianatra avy amin'ny ambaratonga fototra no niambina tamin'ny fotoana io ka tsy nahafantatra ny lazadina tokony ho azon'ny mpiadina nasaina nanoho ny fanadinana ihany noho izany ireo mpiadina. Tsy nampita ny zava-misy tamin'ny tompon'andraikitra ihany koa anefa izy ireo ka androany voafantatra fa nisy ny fifamadihana raha ny fanazavana. Araka ny marimaritra ny iraisan'ny tompon'andraikitra sy ireo mpitsara baka teknika noho izany iankina amin'ny fandanjalanjan'ny mpitsara ny notomena ireo mpiadina. Ny olana tamin'ny ity androany ity zany ny fandiso ny lazadina ho an'ireo tao amin'ny matiera teknika ho an'ny toerana tao amin'ny LMA sy tato amin'ny LTC de noho izay fifandrosoana zay zany de nisy napita teto aminay mpampianatra mpitsara baka hoe nifandiso ny matiera satria misy le matiera natao an'ny gestion ohatra na teknolojia na agro na BTP na secrétariat de lasa tany amina matiera hafa le spécialité hafa le izy de noho izay olana zay zany dia nanontany ireo tompon'andraikitra hoe ahoana ny hevitrareo mpampianatra ny amin'izay de namaly ny mpampianatra hoe alefaso fa tsarainay araka ilay spécialité an'ilay ankizy ilay satria raha ohatra hoe tokony hanao gestion izao de lasa matiera littéraire ny teknolojia nataony na tokony hanao ny secrétariat izy de lasa ny matiera ny BTP nataony na ny agro
satria ireo dia misy fahasamihafana ny programa mpanjakana ny coefficient vokany zany dia tsy voatery hitovy ny fahaizan'ny mpianatra rehetra amin'ny teknika. Nomenimena ireo mpitsara ny taratasy-panadinana taorian'ny fionana tamin'ny tompona andraikitra mahakasika ny hanomezana noty ireo mpiadina. Nampiandrasina indray ireo mpitsara fa isy toromarika omena azy ireo saingy tsy nipotra ny tompona andraikitra hatramin'ny 12 ora atoandro. Tsy mbola nanomboka ihany koa ny fitsarana ny taratasy-panadinana ho an'ny sokajy ankapobeny na ny bac général noho ny fandaminana samihafa, indrindra mahakasika ny taranja tantara sy geografia. Ny olana tamin'ireo taranja ireo izay isan'ny antony nangatahany syndicat ny mpampianatra fanemorana ny amin'ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat mihitsy saingy tsy nisy ny haino ny fangatahana. Araka ny fandaminana moa zany tao amin'ny fivirina tamaraina niaraka tamin'ny président du jury dia ahemo tsara pitso ny fizarana kopy fa nataony zay moara izao dia mandamindamy fotony zara badja dia zara stylo dia hoe tokony firy ny effectif ny correcteur zay ny fandaminana amin'ny ankapobeny androany. Siziste zay ho anankiroa zao mbola voalaminy zareo zay mifandaminana tao voalaminy zany ty zay mamataraky kely azy satria mila zavatra matotra manko vao manomboka zany fitsarana. Commission tany zao milaminy général zay milamina philosophie milamina izy aloha tsy voafaritra zany fa miankina aminay zany hoe ataontsika hatramin'ny zoma ve sao hatramin'ny lakamisy nyteko moa tao hoe miankina fandaminana na hatramin'ny latiny ela tsy maninona zany na sabotsy aloha libre be zany zay fa mba hizahana fotsiny mba atao araka ny tokony ho izy. Raha mpitso araka izany vao hanomboka ny fitsarana ny taratasy-panadinana ho an'ny sokajy ankapobeny sy ny teknika eto Antananarivo. Tsy mbola voafaritra ihany koa ny fotoana ahavitan'ny fitsarana. Ny fanadinana ho an'ny sokajy teknika ihany koa izay mbola mitohy amin'ity herinandro ity. Isan'ny tsy fatombanana manodidina ny fanadina-mpanjakana baccalauréat avokoa ireny. Fa mitony fampiatona ny fampianarana eny anivon'ny université n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Antony tsy mbola misy valany fitakiana andoavana ny heure complémentaire sy ny vacation ho an'ny taom-pampianarana 7 sy 12 ho an'ireo mpampianatra. Nanamafy tamin'ity androany teo anivony CSS Sampanantananarivo fa tokony hametra-pialana ireo tompon'andraikitra tsy mahavaolana amin'izao fotoana izao. Mbola mitsatra avokoa ny fampianarana eny amin'ny université n'Antananarivo manomboka androany araka ny tapaka nandritra ny fivorian'ny CSS androany. Tsy tokony atao kilalao ny zava-misy ary tsy tokony atao ambanin-javatra ihany koa ny mpampianatra sy ny fampianarana raha ny fanazavana. Tokony hametra-pialana avy hatrany ireo tsy mahavaolana raha ny fanazavana ny filohan'ny CSS Sampana Antananarivo. Ny tompona ndraiky mpanjakana izay tsy mahomby rehetra mba hametra-pialana, miantso ny tompona ndraiky mpanjakana ambony mba hanala tsy misy atakandro anireo zay tsy mahomby, indrindra ho anireo mihevitra sy ny hevitra amin'ny fanapotehana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansia izay tena arovana tokoa ary tsy andeferanay ny amin'ny fanosehosena sy ny fanapotehana azy. Tsy mino izahay hoe ho tonga amin'izay tsy fisiany fijanona ny fampianarana na koa hoe fahataperany taom-pianarana ny etsika ataon'ny CSS satria ireo mpianatra reo ane ka zanaka fianakaviana mpampianatra daholo zana-bahoaka ireo fa ny fitakiana kosa tsy maintsy atao ary izany mahatonga hoe rehefa tsy mahavoa rehefa tsy andray andraikitra ny mpitondra mifanandrefy amin'izany dia tsaratsara ho azy ny mametra pialana na ihany koa esorona satria tsinona tsy azo atao sorona ny zana-bahoaka ary izany ny antony antsonay anireo solotena ny mpianatra ireo halala ny zava misy marina. Tsy mbola misy valiny hatramin'izao ny fitakin'izy ireo. Tsy hiverina hiasa izy ireo raha tsy voalofa ny heure complémentaire sy ny vacation ho an'ny taom-pianarana 12 sy 12 izay antony fitakina izao raha ny fanazavana hatrany. Ny fampiarana ny université maty sy ny foibem-pikarohana nasionaly maty eto Antananarivo. Ny CSS Sampana Antananarivo ho fanamafisana ny fitakina ireo zo sy asan'ny mpampianatra pikaroka voafaritry ny didy amandalana ary tafiditra tao anatin'ny fehinkevitry ny filankevim-pireneny CSS farany teo. Amin'ny alarobia dia miantso
ny déléguen'ny mpianatra, ny filohan'ny mpianatra isaky ny niveau ary ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra régionaly ny CSS sampana Antananarivo mba hanazavana amin'izy ireo sy tsy atompotra ny miono azy ireo manoloana ny fiaton'ny fampianarana efa maromaro andro lasa izay sy ny mba tsy andraisandry zareo vilana ny amin'ny mety ho fanitaram-baovao etsy ambadika. Akoatra izay, takiny izy ireo ihany koa fa ny ampiarana ny didim-panjakana miisa 5 momba ny mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra eny anivony ny primatura sangy tsy mbola nandalo filan-kevitry ny gouvernemanta izany hatramin'izao. Eo ihany koa ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ny mpampianatra pikaroka misotro ronono tao anatin'ny 4 taona sy ny reclassement izay mbola tsy nisy resaka hatramin'izao. Tsy misy zavatra tomombana araka izany eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa hoy syndikan'ny mpiasa ny Mesupresse. Ankoatra ny olana nandritra ny fanadina mpanjakana baccalauréat miroso amin'ny fitokonana ny akamaroany ireo tsy naharay ny tambikarama sy ny vatsim-pianarana anatin'ity ministera ity amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahaiza-mitantana rany fanazavana hatrany fity nokolona. Fahataran'ny vatsim-pianarana mpandrarany université tsy nandray fisotrondronono, fitakin'ny CSS tsy naharay karama, ireo rehetra ireo olana eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, fototry ny olana ireo olona ampiandraketana ny asa raha ny fanazavan'ny syndicat Saint-Perse. Nampisy ny olana teo amin'ny baccalauréat zany ny fanesorana ny directeur d'enseignement supérieur izay misahana mitondra anjara feno amin'ny fanomanana io baccalauréat. Volana vitsivitsy talohan'io baka io dia nesorina io olona io izay nahagaga ny mpiasa tsy fantatra ny antony. Dia nisoloana kamakama. Dia mahakasika ny ministera amin'ny ankapobeny mbola takinay koa ny fomba fanaovana recrutement ao tsy manaraka procédure. Na ny mpampianatra pikaroka zany, na ny PAT zany. Satria misy procédure tsy arahanao. Inona re tompoko ny zavatra ambadiky n'izany zavatra zany? Eto koa ny ministeranay dia mijaly ankra, mijary taratasy ny mpiasa. Tsisy taratasy, tsisy ankra. Dia tianay koa ny anaovana audit an'io resaka passation na marché public eo fa misy zavatra tsy mazava. Mitakiny sy ny audit amin'ny fitantanam-bola eo anivon'ity ministera ity ihany koa ny syndicat, ny olana eo amin'ireo biby ao Tsimbazaza amin'izao fotoana izay vokatry ny tsy fahaiza-mitantana hatrany. Ary todiako manokana io problème ny parka Tsimbazaza io misy biby efa 5 zao ny maty 7 ny maty maha piasan'ny ministeranay dia fantatra efa 700 millions d'ariary 700 millions d'ariary ny vola natokana hatao sakafom-biby. Ka io tompoko takinay ny fanaovana audit eo fa tsy fantatra hoe lasa mankaiza io vola io. Ary raha zany somme zany tsy tokony hanana problème ny biby, ny sakafom-biby ao amin'ny parka. Manao antsoava araka izany syndicat manoloana ny olana eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ankehitriny. Toy ny savorivoron-tsikorotana nandritra ny fanadina mpanjakana baccalauréat nosakanana sinotsindrin'ny filohan'ny antenimera-ndo olona ny taratasy nalefan'olo Madagasikara Rakotondrainy be Michel, filohan'ny komisiona sosialy kolotsaina serasera eo anivon'ity androm-panjakana ity. Anton'izany raha ny fampitambavao ny efa fanaovan'ny bromatry ny antenimera-ndo olona serasera momba ny raharaha amin'izao fotoana izao, trangy izay mampametra-panontaniana ny hoe ny anao serasera ve ny mahamaiky ireo mpiaradia ampitondra sa ny fanarenana no avin'ny zaza malagasy izay potika tanteraka amin'izao fotoana izao. Tsy ahivana nandefa taratasy fangatahana fionana tamin'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny zomateo ny olo Madagasikara lany tamin'ny antoko malagasy miara-miainga mangataka fanazavana amin'ity tompona andraikitra ity saingy izao nosakanana amin'ny fomba hafa izao indray. Vaovao ny fividianana kosa indray, mila mandray an-tanana ny fanaraha-maso ireo zotra mpividianana isana ambaratonga ny rehetra. Raha tiana nisy ny fividianana madio mangarara seken'ny rehetra hoy ny teo anivon'ny firaisamom-pirenena safidy.
tamin'ity androan'ity ity faran'izay nahazo famatsim-bola mahery ny 4 lavitry ariary avy amin'ny vondrona eropianina na rahamaso ny fividianana saingy tsy ampy io ka andrasana ny afandraisana ndraikitry ny olom-pirenena ao anatin'izay. Na mbola tsy feno aza ny fepetra iantohana ny fifidianana madio, mangarahara sy eken'ny rehetra, indrindra amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Mila miomana amin'ny fiarovana ny safidy ny olom-pirenena tsirairay manomboka izao. Hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy, ity faran'izay nanamafy fa tsy misy afa-tsy ny fandraisana anjara mavitriky ny olom-pirenena amin'ny fifidianana no isan'ny ahafahana mametraka izay. Raha izay isa zay zao ny jerevantsika dia mbola mahiran'ny 3 tapitrisa, mahiran'ilay 10 sy 3 tapitrisa zany no isa tokony tratrarina. Fa itsika moa zany raha mijanona amin'ilay hoe 10 hetsy sy 3 tapitrisa iny dia hoe 220 isan-jato zany no tratran'ny seni avadehibe zany dia le hoe ny fitaomana andro 220 tapitrisa roa indray andeha an-datsabato amin'ny androm-pifidianana. Hatramin'izay tsika dia mbola tsy niakatra ny 10 tapitrisa ny isan'ny vahoaka malagasy nandeha nifidy rehefa tonga ny androm-pifidianana. Dia zany izay manaintana andro 220 tapitrisa ireo andeha nefa ny adidi indray efa tsara efa nanao dingana anankiray zany nareo amin'ilay fisoratana anarana ho anatin'ny lisitry mifidy dia tanina amin'izay santsika izao hifidy indray. Takina ihany koa ny fanamafisana ny vondrokely isan'ny tokony, ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana, ny firaisamonim-pirenena safidy izay nahazo famatsim-bola mahery ny 4 lavitrisa ariary avy amin'ny vondrona eropeanina, anara-maso ny fifidianana, 5,000 ny pisehatra azon'izy ireo ahetsika amin'ny vola, ary mpilatsaka an-tsitrapo no anampy azy ireo isana ireo birao fantatsaham-bato maro. Na izany na tsy izany, ilaina ny fandraisana anjara ny olom-pirenena. Maro ny AIA napetraky ny olona tao anatin'ilay lista, ilay jugement supplétif ankaisana teo, ilay larana kandram-panondro mbola larana anankiray mbola misy olarona mihoatra tompony tena mbola misy daholo zany. Ahoana ary ny fomba ataontsika hiatrehana ny fifidianana amin'izay dia ho anay firaisamonim-pirenena safidy dia ny fandraisantsika rehetrarehetra andraikitry ny voalohany araka ny teneniko teo hoe mandeha mifidy tsika. Ny faharoan'izay mandray andraikitsika amin'ny fiarovana ny safiditsika amin'ny fomba ahoana dia hoe ny fanaraha-maso an'iny androm-pifidianana iny. Izay ny fomba anankiray ahafahantsika rehetrarehetra zany no miteny hoe nandeha araka ny tokony izy ilay fifidianana, ilay safidy narotsakitsika no mivoaka ny amin'ny valim-pifidianana. Raha ireo antoko politika sy hery-velona isan'ny tokony tsy azo idivirana manoloana ny izy afa misy ankehitriny fiaonana izay nangatahana ambolana maro. Nentina andinihana ireo teboka goavana raha tsy ilaza fa tsy ny lalam-pifidianana sy ny fanomanana ny fifidianana ankapobeny saingy nanakatom-baravarana ny fanjakana sy ny seni. Dia izay ihany koa no entintsika misento anaty doka vetivety mandram-peona vetivety ary. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaro espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliana isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé à Nosy mandeha festival Somaro karakory Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amby 3 sy 2 arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF.
Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Mamerina ny arabatra ny tomboka lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay isan'ny namaly ny antso ny teo anivony SADC anaovana fakakevitra mahakasika ny fanomanana ny fividianana. Indrindra ny fikirakirana ny lisam-pividianana ny antoko malagasy miara-miainga tanjona amin'ity. Fakakevitra ity ny anaovana tombana amin'ny zava-misy iainan'ny firenena ao anatin'ny fanomanana ny fividianana. Amin'izao fotoan'izao sy ny hitsirihana ny tsy fahatombanana samihafa ao anatin'izay Hilary Nasolony ainy. Isan'ny namaly ny antso ny SADC tamin'ny fankakevitra mahakasika ny fanomanana ny fividianana, indrindra ny fikirakirana ny lisam-pividianana ny antoko malagasy miara-miainga. Fankakevitra izay ahafahan'ny antoko mizara ny fanamariana hita anatin'izay fanomanana ny fividianana izay. Tahaka ny fikirakirana ny lisam-pividianana izay nahitan'ny antoko MMM tsy fanarahan-dalàna maro, ary rehefa nitondrana fanazavana teo anivonivo Omera maleo tena misana ny fividianana na ny CENI, saingy tsapa fa tsy noraisiny. Ohatran'ny fanaony moa isaky ny mandalo eto Madagasikara ny dia mangataka ny eo amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra eo amin'ny fividianana ny eo anivony ny SADC. Ny androany dia toy an'ireo fionana efa nisy teo aloha. Tia fantatra mikasika ny manodidina ny fividianana ry zareo, ary indrindra tia halala ny hoe nisy hoe fanatsarana tao amin'ny fanomanana ny fividianana fa indrindra teo amin'ny fanaovana ny refonte ny liste électorale izay nanaovany zareo recommandation maromaro. Dia izay moa no fampizarana teto, ary indrindra ny nafahany antoko milaza atao antoko malagasy miara-miainga ny hevany mikasika an'izay refonte izay efa nanaovanay fanamariana marobe, sy indrindra ny fahitanay ny fanomanana ny fividianana izay ataon'ny CENI sy ny fanjakana amin'izao fotoan'izao, izay samy rahantsika mahita fa betsaka ireo tsy fanarahan-dalàna izay tao anatiny tao, kanefany mindraindray ohatran'ny mikiry biby ihany anoy amin'izay tsy fanarahan-dalàna izay ka mety hiteraka savorovoro amin'ny fanomanana ny fividianana. Isan'ny mba toerana tamin'ny famelabelarana ny arahan'ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ny SADC androany ny mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna samihafa izay miseho eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana. Eo ihany koa ny tokony sy ny fifampiresahana mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra amin'ny mahandraikitra ny tsirairay ny fividianana sy hijerena ny tombontsoan'ny firenena. Fampiresahana nge tokony atao foana satria ny fividianana araka ny voalazan'ny lalàna dia andraikitra ny tsirairay avy eto amin'ny firenena. Fa ny zavatra manahirana sy zavatra tsy nety dia ny hoe rehefa vita le zavatra tsy mety zay vao mifampiresaka. Fa maninona raha ohatra alohan'ny anaovana zavatra andraisana fanapahan-kevitra no mba mifampiresaka mba ho tombontsoan'ny firenena. Dia eto izay dia manamafy fa na izao na rapitso na rafaka pitso ny atao hoe politika dia fampiresahana sy fandresen-dahatra, ary ny politika no mipaika eo fitantanana ny firenena. Dia mino sy manantena fa izay atao amin'ny antoko malagasy miara-miainga fa ho tsapany tsirairay avy ny asan'izany hoe fanaovana politika sy ny fanarahan-dalàna mba hisian'ny fitoniana eto Madagasikara. Fa azadintsika fa io tsy fanarahan-dalàna io ihany, ary izay moa no tena devitra betsaka natao teto satria mpitsara sy mpisolovavy reto olona manatrika anay reto, io tsy fanarahan-dalàna ihany no natonga ny korotana teto Madagasikara hatramin'izay, indrindra mandritra ny fitaom-pividianana toy izao. Ny andrasana dia ny hoe mba mahalala daholo ny rehetrarehetra ny zava-misy marina eto Madagasikara satria matetika tsy voalaza ary tsy mahafantatra ny zava-misy eto, ka indraindray mety hoe diso ny fandraisany ny vaovao izay ezahana ely eran'izao tontolo izao. Teboka maro no sintomin'ny SADC ao anatin'izao fankakevitra ireo hampisehatra sy antoko politika mahakasika ny fividianana izao, izay hijerena manokana raha afaka hiatrehana ny fividianana ny zava-misy ara-politika sy ny filaminana eto amin'ny firenena, araka ny fafanaon'ny SADC amin'ireo firenena mpikambana ao aminy mialohan'ny fividianana.
nanomboka androany ary aharitra hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra ny fankakevitra ataon'ny SADC ifampiresaka sy ifampizara ny zava-misy ny fahitan'ireo mpisehatra rehetra ny fanomanana ny fifidianana. Tahaka ny fanaon'ny SADC rehefa fotoana ny fanomanana ny fifidianana toy izao amin'ireo firenena mpikambana ao aminy tonga eto Madagasikara. Arak'izany ny solontenany anao ny fankakevitra sy ny ainy ny fahitan'ireo mpisehatra sy ny antoko politika tsirairay ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara sy ny fikirakarana ny lisam-pifidianana ao anatin'izay Hilary Nason'ny ainy. Fankankevitra na angom-baovao amin'ny mpisehatra sy ny antoko politika mahakasika ny fanomanana ny fifidianana no ataon'ny SADC eto Madagasikara amin'izao fotoana. Fankakevitra izay tsy hitiliana ny fizotry ny fanomanana ny fifidianana ahafahana mitondra fanatsarana ihany fa fandrefesana ihany koa ny zava-misy ankehitriny sy ireo tsoakevitra tamin'ny fanomanana ny fifidianana teo aloha tahaka ny tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024. Ho an'ny vovonana miara-manonja manokana tsy ny mahakasika ny fifidianana ihany no notanteriny tamin'ny solontenan'ny SADC fa ny mahakasika ny fizakan'ny filoham-pirenena ny zoam-pirenena Frantsay ihany koa. Ny finavan'ny fanjakana satria hiatrika fifidianana antsika vonina tanteraka amin'izany ve le fifidianana zay ve le mpitondra fanjakana vonina amin'izay ve ny rafitra andefan'le fifidianana ampy ve ny etomanana amin'izany vonina amin'izay ve le mpifidy tokony ho isy ve sa tsy ho isy le fifidianana manana ny fahitana izy zay dia nambarana izy zareo hoe raha zava-misy amin'izao fotoana zao dia ohatra zao fahitana ny fifidianana io dia mametraka ny ahihany izy satria misy rafitra eto tsy mandray andraikitra manoloana ny fihetsiky ny mpitondra fa mandray andraikitra rehefa misy zavatra ataony aty amin'ny tsy mpitondra za tsy miteny hoe fanoherana fa ny tsy mpitondra zay zavatra zay miteraka ahia na dia hita aza fa efa mandika lalàna akitsirano le mpitondra dia tsy misy rafitra afaka mandray fepetra ho any zany voaresaka atao anatin'izy mazava ho azy fa dia miahianareo mikasika ny hoe naturalisation voaresaka iteo zany. Malalaka ny fankakevitra nataon'ny SADC ka isan'ny tondra ny fijery mahakasika ny toetra raha eto amin'ny firenena ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao ihany koa ny apogénie. Ho anay zany dia ny mametraka ny resaka hoe gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables. Ny fahitanay azy tamin'ny fanadihadiana maro zay natao na fitrahana tany fotoana na tamin'ny atota taratasy dia hitanay hoe tsy tomombana ny fanomanana ny raharam-pifidianana tokony ahembotra ary tokony misy zavatra neutre zay le génie zay tokony hitantana azy tsy misy quota io tsy tetezamenta fa intermédiaire izany hoe tsisy rupture constitutionnelle anomanana ny zavatra fifidianana tsy miankatra marina azony rehetra ekena. Ahafahana mamoaka tsoakevitra anatsarana ny firosoana amin'ny fifidianana noho izany andray anjara amin'ity fankakevitry ny SADC ity avokoa ny mpisehatra sy ny antoko politika samihafa eto amin'ny firenena mpisehatra sy antoko miisa 4 no nahatotosa izany androany. Pejin'ny toe-karena sy ampiariana maro no mikatso any amin'ny faritra Sava amin'izao fotoana vokatry ny olana eo amin'ny sy-ampiariana lavanilina. Zara fa mahalafo ireo mpivarotra entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary amidy faty antoka ireo entana mora simba onona saina. Miantraika mivantana amin'ireo mpivarotra ny fitotongan'ny vidin'ny lavanilina any amin'ny faritra Sava. Ny lavanilina izay tany amin'ny 5 alina sy 1 ariary ny kilao efa taona lasa izay tafidina 2 arivo hatramin'ny 5 ariary ankehitriny. Sahirana ireo mpamboly izay miankin-doha amin'ny lavanilina misy fiantraikany ihany koa anefa izany amin'ireo sy-ampiariana rehetra. Isan'ny vomafy vokatry izay fienan'ny fahefa-mividin'ny mponina izay raha ho an'ny atosim-bava manokana ireo mpivarotra entana mora simba toy ny legioma. Voatera amidy mora ny entana miditra faty antoka mihitsy aza. Ny entana amidy ny Sandrika mpivarotra legioma izay avy any Antananarivo ny ankamarony. Tena tsy misy tsena mihitsy satria fantatra zao hoe midina be ny vidin'ny lavania dia le olona tsy manambola. Dia tena mijaly mivarotra amin'izao hoe. Za raharary malafo 1 kilao amin'ilay ovy agnatin'ny andro araiky na amin'ilay karoty koa. Na io iray gony ary tonga dia lafo. Tena sahirana ilay olona satria ilay fiainana ty sambava manko miankina amin'ny vidin'ny lavania. Tsy maintsy ambidy ilay efa misy tsy maintsy ambidy na simbasimba io atao moramora. Mila mahazo vola fa na somary maty antoka ary. 9 alina ariary no angalan'ny voatabia iray kesika miala any Antananarivo. Tafiakatra 4 alina sy 1 hetsy hatramin'ny 9 alina sy 1 hetsy ariary ny masokarenan'izany mandra-pahatongany eto amin'ny bazariny Sambava. Zara raha mahatavavirina ny 9 alina ariary hoy izy ary indray no mbola angalana ampiodinana ny ao an-tokantrano. Manamarina izay fahasahiranan'ny mponina eto Sambava izay ihany koa ity mpivarotra enta-madinika.
foto-tsakafon'ny malagasy ny vary tamin'ny kitapo na tamin'ny kilao ny fividianan'ny olona izany taona vitsy lasa izay ankehitriny lasa amin'ny kapoaka. Ny vidin'ny vary zao dia mampolo sianjato. Vidian'ny olona boka na misy 10 kapoaka, misy 4 kapoaka, misy 9 kapoaka magnano izay. Nanova paikady ity mpivarotra mofo dipaina eto amin'ny bazariny Sambava ity isariana ny mpanjifa. Miantsoantso izy amin'izao vokatry ny tsy fisian'ny mpividy raha ny fandrombana ny mofo ny tany aloha. Atindrale mofo mora karibu bareo enjato mofo na atira mse mofo mora sinareo aiza ndale mpividy mofo mora lavany tsy miakatra fa mofo mora tena ratsy be tsena tsisy mpividy le varotra nanomboka teo tamin'ny 3 heures matin hariva de ohatr'izao mivarotra mbola tsy mihetsy tsy haiko le mahatonga izy tsy mandeha asa am'le lavany tsy miakatra de mila vola zay aty tsy vola. Tsy mandeha ny sakafo, mitsoka ihany koa ny tsena ho andreo mpivarotra fitafiana. Tsy misy na tsy ampy nefa no ento-manana raha io valasy hafa. Tsena amin'izao tsy mandeha ohatrany tamin'ny taloha tsy rapary feky. Balina raiky ndraiky malafo herinandro raiky an-tegna malafo. Fa izy ke tsy lafo na volagna raiky tsy lafo feky. Fotony tsena tsy mandeha. Tonga ny vodimbokotra donc le tegna mahatonga izy tsy mandeha tsena. Misy fotoana zany anatin'ny raiky andro tsy malafo. Tsy malafo na tsy mandray vola feky mody fo an-tragno tsisy raha atao. Mba fa na izy fa mirorogno feky anao mivanga entagna lafo be mandafo mora. Le entagna vangianao 50 000 fa lasa amin'ny 3 arivo agny ty vidianan'olo azy. Fa tiantoko fa be fo eky. Bénéfice zegny efa tsisy. Tegna alefa miaritry feky an-tegna malofo tsy eka ivadiky filière hafa an-tegna. Gara mbola tsy tafaboaka fa le mijanona amin'ity fo malofo. Ity fetiny mazatra. Fa ina olana amin'ny mivadika filière? Raha resaka raha bola ampiasaina ka baka. Resaka vola fagnodina anazy tsy ampy. Lamba mora lamba tio. Karkaratie. Werase. Araka izany, mikatso ny seha-piarina rehetra rehefa mitotongana tahaka izao ny seha-piarina lavanilina ato amin'ny faritra Sava. Fa mana ny olana izay tsy mbola atoato raha ny zava-misy ankapobeny no jerena ary ina iamafy azy no ny fahatarany ny fisokafany taom-piotazana. Ahina araka izany ny famafisany fahasahiranana ho an'ireo mponina any antoerana. Aty lalana fa tsy any, aty lalana, aty fa tsy any fa so very any. Mpanontany le tiany olona zany letana fa le olona tsy de misy vola de tsy mivanga raha. Diso lalana tanteraka araka izany reny apila ravinahitra reny manoloana an'izay fampitehany seha-piarina lavanila izay. Fa iroso amin'ny fitokonana fahobe ireo fiara vaventy mpitaditra entana amin'ny lalam-pirenena faharoa manomboka raha-pitsony a syndicat des conducteurs professionnels malagasy. Tsy ato ny fitokonana raha tsy mandeha ny fanamboarana ny fanjakan'ireo lalana raha tsy mahatonga ny lozam-pifamoivoizana amin'izao fotoan'izao honina saina. Fitokonana fahobe amin'ireo teboka rehetra ahitana lalana ratsy ao amin'ny lalam-pirenena faharoa no tanterahan'ireto fiara vaventy mpitaditra entana mivondrona ao anatin'ny syndicat des conducteurs professionnels malagasy manomboka rahampitso. Hiditra midingana mafimafy zay ary tena mety eo tsika mahita anazy mbola tsy miteny andro hoe 2 andro sa 3 andro fa tsy vita mifampiresaka intsony hoe iza ny latsaka aminay ao rehefa tsy mandreny andraikitra fa miandry ny matériel tonga miasa zay vao mihetsika na herinandro matériel tonga herinandro zay vao mihetsika arakaraky le azakazaky le fandeha le asa zany mampiasa anay tokona zahay marary ny asanay efa miatra amina sérum ady amanay nareo mahita an'le vary siramamy sy carburant tonga andreny voatra ao fefa risika efa miady amanaina zany zay chauffeur. Fito volana ireto mpamily fiara vaventy mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa ireto no nanao ny fitakiana saingy tsy nohenoiny ny fanjakana raha ny fanazavana anton'izao fanapa-kevitra izao. Misy ihany ny fanamboaran-dalana saingy tandrametaka hoy izy ireo. Ny zavatra hitanay ekena fa misy ny asa mandeha fa mbola ny 1% mandeha fa 99% am'izao mbola tsy tonga aty amin'ny faritra atsinanana andasy be. Ny lalana namboarina tamin'ny heritaona le nanaovana fitokonana teo amin'ny bascule tsara kifafa manomboka eo atsara rano jusqu'à Briqueville manomboka potika lalana vao namboarina. Iny le natongavan'ny président Andry Rajoelina atao à Briqueville efa potika izy ao de ny eo atsapanana jusqu'à Marzavavy jusqu'à ny Sapanana tena potika tsisy asa fanamboarana jusqu'à ny Nevoka. Tsy mandraindraikitra ny fanjakana hoy ireto mpitatitra ireto raha tsy tonga amin'ny fitokonana tahaka izao ny fitakiana raha ny zava-misy teto amin'ny firenena no jerena ka antenaina fa ho anatin'ny fotoana fohy ny famaliana izany. Fitokonan'ireo mpitatitra entana amin'ny lalam-pirenena faharoa izay isy fiantraikany amin'ny famatsiana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro manerana ny nosy.
ny vidin'entana ankehitriny izay efa mampitaraina ny sarababem-bahoaka kasy izay ho fiakaran'indray manoloana ity ambana fitokonana ity. Ao anatin'izay seha-pitaterana izay hatrany dia ampiakatra ny sarandalana ho valonjato ariary mizotra pitaterana. Eto Andrenivohitra manomboka ny volana Aogositra ho avy izao manoloana ny fatiatoka amin'ny vidiny kojakoja fanolo amin'ny fiarakodia izay miakatra manaraka ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao sy ny faratsin-dalana eto Andrenivohitra manimba ny fiarakodia no isan'ny anton'izay fampiakaran'izay. Fa mitaky ny andoavan'ny fanjakana ny volan'ireo mpandraharaha nanao ny projet présidentiel amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'izao fotoana izao. Ireo orinasa vahiny ve misy alohan'ny fanjakana ny vola hoy ireto mpandraharaha ireto koa nahoana ny orinasa malagasy no atao tahaka izao manay izy ireo sao toa ireo orinasa mpanao lalana izay efa mantonany maro mbola mitaky izay volany amin'ny fanjakana izay. Bonhomme Élisée Kolo Toliara. Messieurs les postes, alohavy volanay. Messieurs les ministres, alohavy volanay. Mampiakapeo manoloana ny tsy fandaovan'ny fanjakana ny vola amin'ny fanamboarana ireo tetikasa ny filoham-pirenena toy ny Smart Village sy ny rebranding any postra malagasy. Ireo solotena ny mpandraharaha nanao ny asa. Efa roa taona mahery no nahavitan'ireo entreprise ny fotodrafitrasa rehetra ary efa natao fandraisana vonjimaika ny ankamaroan'izy ireo. Nefa arirarian'ireo tompon'andraikitra ny fandaovana ny vola raha ny fanazavana. Io asa nataona io dia nanomboka tamin'ny Desambra 2020 azafady tompoko ary mandraka ankehitriny dia tsy voalohany volanay. Mamonjy ny ministeran'ny posta zahay lazaina fa hoe any amin'ny DG-ny posta no mandony volanay. Mandeha any amin'ny DG-ny posta zay lazaina fa any amin'ny ministera. Apasipasy toy izany foana zahay isan'andro. Aminay zany midika fa famitahana ankitsy rano zany rehetra zany président tokony ho hentsa ianao amin'ireo mpiara-miasa aminao zay tompotany zaikitsy ao aminao indrindra manomboka avy any amin'ny ministre ny poste sy ny fifandraisan-davitra ny DG ny poste zay tokony mandoa mivantana ny volanay mpandraharaha. Fa tiantoka no iainan'ireo orinasa manoloana ny fanaovan'ny tompon'andraikitra tsinotsinona azy ireo fa indrindra ny tsy fijerena ny mahaolona ka isany anaovan'izy ireo fitakinina. Maro aminay amin'izao fotoana zao no efa mivarotra fananana. Maro aminay no efa migadra mihitsy. Satria ao ny vola amin'ny banky, ao ny fournisseur ary ny kara-mampiasa tsy voaloha. Ka noho izany mitaraina aminao zahay andrematoa filoham-pirenena ajaina. Satria mafy loatra ny mahazo anay amin'izao. Fa safety raha tany pitondra-kehitriny zany fa mihoapefy vita le asa vola tsy hita ka zahay ministeran'ny posta omeo le volan'olo fa mijaly ny entreprise nampiasanao tompoko omeo le vola mampiteny ny mona nareo. Nanamafy ireto mpandraharaha ireto fa tsy hijanona amin'ny fitakina mandra-pahitana ny marina. Izao fihetsika ataona izao dia hitoy mandra-pisy ny vahaolana zay ataonareo aminay. Toy raha toy président tsy hijano fa zahay manome délai. Fin de mois toy fara monsieur le président fa la votsy avy io i bureau nampiasa namboary io hipetrahanay. Manakaiky ny fahatamperan'ny fepito-piasana izao fitondrana izao manahy araka izany ireo mpandraharaha nanankinana ny tetikasa ny filoham-pirenena sao tsy aloha intsony ny volan'izy ireo. Vaovao mahafinaritra nanolotra 3 faingo roa tapitrisa euro amatsina angovo ny tontolo ambanivohitra ny vondrona Europiana sy ny AFD. Ka faritra misy 5 no isitraka zany atsaraina ihany koa ny famokarana ho an'ny commune miisa 520 amin'ny faritra Anosy izay nanolorana vola mitetina 70 tapitrisa euro nitanterahana tamin'ity androany ity ny fanaovan-tsony mpiara-miasa amin'ireo tetikasa ireo teo amin'ny mpamatsy vola sy ny fanjakana malagasy Gaëtan Andriatsilavo. Sehatra telo lehibe ny angovo, ny fambolena sy ny tontolo iainana ireo no nanaovana sy ny fiara-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy la Frantsa. Vola mitetina 330 faingo roa tapitrisa euro na 420 miliara ariary no natokana ho an'ny tetikasa angovo. Famatsiana angovo ho an'ny tontolo ambanivohitra na ny électrification rurale ho an'ny faritra Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Nous avons bien conscience que seuls 15% des ménages malgaches. Fantatra tsara fa tsy misy afa-tsy ny 500 ny malagasy no misitraka herinaratra. Na manana herinaratra maharitra ny faran'ny taona 2024 ho famalina izany dia maro ny azo atao. Misy ny barrage hydroélectrique izay eo ampananganana azy ary andrasana ny fahavitany.
eo ihany koa ny électrification rurale izay tena ilaina ho fanatanterahana izany niara-ny asa kaiky tamin'ny ADER izay noforoana ny taona 2024 izahay izay manana iraka ampivelatra ny électrification rurale manerana anosy ary indrindra ny anampy ireo tambazotra kely izay tsy mifandray amin'ny tambazotra ny Jirama et qui sont non connectés au réseau de la Jirama. Ankoatra ny angovo misy ihany koa ny tetikasa talaky be izay mitetina 700 tapitrisa euro na 200 miliara ariary natao anatsarana ny fambolena iadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo ary koa fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny faritra Anosy. Commune misy 520 amin'ny faritra Anosy no isitraka io tetikasa io. Tanjona ny ametrahana fambolena maro loko mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro ho an'ny mponina marefo. Je profite de cette occasion pour rappeler que le secteur de l'agriculture Araraotaka ny fotoana Amerinana fa ny fambolena dia mitazona toerana lehibe amin'ny toe-karena malagasy. Io sehatra io izay mampiasa ny 700 mponina mamokatra ary manome hatramin'ny 300 PIB. Antony mahatonga ny hoe zava-dehibe ny fanampiana ireo tantsaha ahiatrika manoloana ny voka-dratsy sy ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Araka izany, ny tetikasa takalobe dia tsy hoe hanamafy ny fampanjarian-tsakafo fotsiny ihany ao amin'ny faritra Anosy fa hanome lanja ny fahafahana mamokatra ihany koa sady miaro ny valan-javaboary mampiavaka azy ao atsimon'ny Nosy. exceptionnelle du sud-est de Madagascar. Hojerena manokana anatin'ilay tetikasa talaky be ny rano, ny tany, ny ala sy ireo valan-javaboary amin'ireo komuna voakasika. Tafiditra anatin'ny paikady ankapobeny ny vondrona Europeana antsoina hoe Global Gateway ireo tetikasa roa samy hafa ireo izay mikendra ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa manana kalitao mifanaraka amin'ny fenitra takina amin'ny tontolo iainana sy ny sosialy. Lafomba vao hafa tontosa atao amin'ny FJKM fiadanana Mbobary Sambaina faritra Vakinankaratra ny alady lasa teo. Nzaika kely isan-kerinandro ndreo distrika mandrafitra ny Sonoda apartany Andrefanankaratra miaradi tonga tany an-toerana ny filohan'ny FJKM eto Madagasikara ary isan'ny nanome voninahitra izany fotoan-dehibe izany ihany koa lolona avy amin'ny antoko malagasy miara-miaingy Andry Nirina Randria miaro Sokolo Antsirabe. Nandritry ny 3 andro no nanatanterahana ny zaika kely isan-keritaona ny Sonoda apartany Andrefanankaratra miaradi avy amin'ny fiangonana FJKM izay ahitana fiangonana manodidina ny 200 mahery manerana ireo distrika 5 mandrafitra ity Sonoda apartany ity. Teto fiangonana FJKM fiadanana Mbobary Sambaina faritra Vakinankaratra no nandray izany zaika kely isan-keritaona izany tamin'ity taona 2024 ity. Marobe ireo kristianina avy amin'ireo distrika no tonga nanatrika izao zaika kely izao ary tonga taty atoerana ny filohan'ny FJKM eto Madagasikara namela hafatra sy nitondra ny teny fampianarana tamin'ireo mpino kristianina. Zava-dehibe izao fionam-be izao ny président synodal ny Sonoda apartany Andrefanankaratra miaradi amin'ny fampaherezana ireo kristianina indrindra fa ireo kristianina ty amin'ity distrika na Mbobary ity izay tena mbola malaza amin'ny fanaovana famadihan-drazana. Amin'ity faritra ity natao hoe mbola matanjaka indrindra ny famadihan-drazana. Ny FJKM manefa hitantsika amin'ny fidalana sy ny fitsipika fa tsy manao famadihana satria tsy mangatapita iny amin'ny razana izy fa amin'ny Jehovah-Andriamanitra ilay nahary tongotra aman-tanana. Dia ampaherezana ny kristianina iorina tsara amin'ny finoana ao anatin'izany fiombonan'izany. Ary tamin'ity ihany koa no nanaovanay veloma ny filohan'ny FJKM satria ny ray mandeha anatin'ny mandahany izy mamangy Sonoda apartany manerana n'izao tontolo izao ka ny anjaranay teto amin'ny SP08 zany dia tamin'ity andro anio ity no nahafahanay nitsodrana azy mivady sy nankasitraka ny amin'izany. Mety mbola misy ny asa pastoraly ho ataony fa ny famangina Sonoda apartany dia novidaina tamin'ny teny ity satria isotro ronono izy amin'ny taona 2022. Anisan'ireo olo-mpanjakana tonga taty atoerana nanotriny izao fotoan-dehibe izao ny lolo Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ary nanome tolo-tanana sy fanampiana nentina nanatanterahana izao zaika kely izao nandritra ny 3 andro izay natao teto amin'ny FJKM fiadanana Mbobary Sambaina. Misy ny zaika be dia ireny zany ny zaika kely fa tao anatin'ny 2 andro ny fampiofanana mpanao gazety tao Mahajanga izay no tanterahany komity mitandro ny fahitsinana ny CSI tanjona ny fanamafisana ny traikefan'izy ireo amin'ny fikirakirana ny vaovao anatin'ny fahitsina sy tsy mitanila. Kolo Mahajanga. Anisan'ny andro iray amin'ireo andro 12 mandrafitra ny SNI na ny rafitra nasionaly momba ny fahitsina ny mpanao gazety izay nomeny ny CSI na ny komity mitandro ny fahitsina fiofanana manokana ireo mpanao gazety ny Mahajanga mikasika ny fikirakirana ny vaovao ao anatin'ny fahitsina sy ny tsy fitanilana. 2 andro any ny ranirana tamin'ny mpanao gazety sy ny 12 piliers teto Mahajanga
ao anatin'ny promotion any système national d'intégrité mariana moa zany fa nympanao gazety dia tafiditra ao anatin'izay 12 pilier izay fa namena fiofanana manokana ny mpanao gazety amin'ny maasa manokana n'le asa fanaovan-gazety ary tena ilaina ao anatin'ny fahitsina ny intégrité sy ny promotion any bonne gouvernance ihany koa nijery nanatsara ny fampizara ny fomba fiasa ao anatin'ny fahitsina iady amin'ny kolokolo sy ny bonne gouvernance ny grande ligne rehetra aloha zany efa voazara sy voaresaka avokoa dia mbola isy ny tohiny izay efa resaka eny amin'ny asa eny amin'ny terrain eny amin'ny asa fanaovana interview sy ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety no anoizana an'izao atrikasa izao indray. Ny fanindran-dalana tamin'io fiofanana ny arany ny CSI tamin'ny mpanao gazety ny Mahajanga io ihany koa ny fampiofanana ireo andro 1.10 ny SNI na ahafahan'izy ireo nanome hevitra nanome ihany koa ny toromarika ho an'ireo androm-panjakana ny sampandraraha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mikasika ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolikoly mba ho fampiroboroboana io fahitsiana io amin'ny asa izay ataon'izy ireo amin'ny andavanandro. Aorian'ny Mahajanga dia toa masina indray no ahazo tombony amin'ny fiofanana omeny ny CSI. Trangam-piarahamonina vehivavy iray raika amby 80 taona no notsatohany anadahany antsy tao amin'ny commune ambanivohitra Ampasina Maningory faritra Nalanjorofo fifamaliana no niady tany alovana nahatonga ny fikasihan-tanana raha nambaran'ny fianakaviana izay nanatry maso manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly Soavinandriana ity reny mpianakaviana ity amin'izao fotoan'izao ity nokolona. Adilovan'ny mpianakavy no niafara tamin'ny fitsatohana antsy tany Ampasina Maningory faritra Nalanjorofo vehivavy iray raika amby 80 taona izay nangataka ny ampiasany anjara lovany teo amin'ny fianakaviana no niarany tsatokantsy nataony anadahiny tany an-toerana tamin'ny 7 ny volana Jolay lasa teo. Atezerina diso tafahoatra no niteraka ny loza raha nambaran'ny fianakaviana. Ny anton'ilay nahatonga ilay izy naratra dia noho ny tsy fagnomezanjary ilay anjaranay amin'ny tany. Ka ilay raha efa nirasainy hatramin'izay dia zary avy take dia zay raha vao tonga take dia ino raha nivolagninjare fa ibloquenjare daholo raha jiaby satria ozinjare misy taninay koa ilay ambony akagny. Ozinjare koa tsy mirasa ilay ambony akagny dia hitananay ilay akato. Nefa tany efa nirasa. Nanapaka izy, notapahany. Nanapaka regny izy. Tsy dia hitako tsara be ilay fanapitapahany anazy satria zaho magnatin'izay mbola miankany amin'ilay zanaky tontononay koa. Dia tamin'ilay farany ndraiky dia hitako tamin'izay izy hoe karaha niondro karaha n'igny tady hanapaka ambozony tato. Dia avy take tamin'izay raha dia mamabe mbola navitonondroko dia nahazo itony vajihiny. Tapaka be igny vajihy. Amin'izao fotoana manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly Soavinandriana ilay rem-pianakaviana. Manano sarotra ny fitsaboana izay tsy maintsy handalo fandidiana noho ny raha miangona ao amin'ny lohany. Tamin'izaho mbola tsy take dia mbola tsy nareny. Fa zaho mbola natsara hoe fiarahamonina mbola nilamy. Na dia zaho aza nandeha tamin'jare takagny taloha. Dia zare nagnano fitiavana fiatsaram-belatsihy koragna izay ataonjare. Tsy mifantoko tsy tonga amin'ny tegna izy. Dia voavoanjare foana izay raha koragninjare aminahy. Ka tamin'izay fotoagna izay zaho dia ngosiny mamabe nanapaka décision tamin'izay mamabe ndasiko foana tsika andeha hiasa. Tsy dia mbola salama lazainy salama izy satria mbola ampiditra opération koa. Lohany dia misy raha miandro. Tegna mbola atahorana. Satria ilay izy tsy maintsy mbola atao opération koa iregny takoziny koa igny firy ilay efa memegny. Nisy ny fikasana famonoan-tena ho an'ity lehilahy izay navandoza ity raha ny fitantaran'ny fianakaviana hatrany. Manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly Befeloarivo ny tenany amin'izao fotoana. Tsy aivina, isan'ireo vehivavy mikambana ao amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ity niarany herisetra ity. Karaha sy ny fikambanana antanana ankehitriny.
Lafomba vao hafa manodidina ndray alina ireo enjeniera nivoaka teo anivon'ny polyteknika vodivorona tao anatin'ny 20 taona. Matianina trano ny tanora mivoaka eny an-toerana raha ny fanazavana ary maro ireo mitana asa sy andraikitra ambony anatin'izay sehatra izay. Fa 20 taona ny École Supérieure Polytechnique Tantanarivo izay ankalazaina amin'ity anio taona ity. Tsy misy fiatraikany amin'ny fahaiza-manao ny mpianatra eny amin'ny polyteknika vodivorona ny fitokonana sy ny grevy izay miseho endra ny fanazavana ny italiany École Supérieure Polytechnique. Manodidina ny 2 sy 1 alina ireo ingénieur nivoaka teny amin'ny polyteknika vodivorona atao anatin'ny nisy 50 taona. Fa ny zavatra mihitsy nefany na dia io ary reny zavatra ireny dia mandeha ny fampianarana eo amin'ny polyteknika satria misy foana zany ny isataona ny ingénieur izay mivoaka. Misy ny fandaminana eo amin'ny fanamaranana ny tom-pianarana ao anatin'izay zavatra izay mba ahafahana mametraka ireo niveau izay tsy maintsy tratrarina rehefa vita zany ny 5 taona ny petrahan'ireo ny anaran'ireo ankizy ireo teny vodivorona. Mahatonga lisy koa moa zany dia mifanakaiky ny toeram-pianarana sy ny trano ipetrahan'ny mpianatra dia eny mantsy zany ny eny tsy ohatran'ny eny zany ny mpianatra amin'ny polyteknika ihany mipetraka anatin'ny cité universitaire dia mety izay angamba mety hoe antony amin'izay zavatra dorokony hoe izay niresahanao teo. Manodidina ny 50 sy 300 isan-taona eo ny ingénieur mivoaka endra ny fanazavana. Mankalaza ny 50 taona nitsanganany amin'ity taona ity sy ny École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo ary ny 20 jolay ho avy izao no ankalazana izany eny amin'ny polyteknika vodivorona. Maro ny hetsika ho fanamariana izany toy ny carnaval, ny hetsika ara-panatanjahantena ary manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina hatramin'ny 5 ora arivo. Ny fankalazana fa 20 taona zany dia ny tsangam-bato izay no tapahana eo an-tsangana dia ny fanamboarana ny salle de thèse. Zany hoe salle de thèse anaovan'ireo mpianatra ny soutenance de mémoire isaky ny mpianatra mahavita fianarana eny vodivorona. Zany hoe le salle de thèse dia eny vodivorona ihany no hoahorana. Ny manokana angamba reo hoe fa maninona moa no groupement leo no nalaina satria ny polyteknika dia efa fantatsika fa 20 taona izy. Dia tanatin'izay 20 taona izay izy nandalo lalana maro dia izay ihany koa no anisan'ny nangalanay ny groupement leo satria nandalo lalana maro koa izy dia efa natratra ny 20 taona dia mba ampitovy lalana indray izahay manomboka izao. Ny polyteknika zany dia misy ny fotoana anankiray hoe manana ny 20 taona izy izao dia anao tantara vaovao ny polyteknika aorianan'ity 20 taona manaraka dia izay no antony. Isan'ireo manohana ny hetsika ny Talma antony ireo tanorana vita fianarana no isan'ny alain'ny orinasa natevinarana ny mpiasa ao aminy. Maro ihany koa ireo orinasa lehibe izay mandray avy hatrany ireo mpianatra na vita fianarana avy eo amin'ny polyteknika vodivorona. Maresaka irasan'ny pirenena manodidina ny 540 amin'izao fotoana ireo olona voaterina afindra toerana ao Corfou. Nosy iray ao Grèce vokatry ny firetana ala izay mandravarava ireo nosy Grika amin'izao fotoana izao. Miasatra ihany koa ny toedrara ao Rhodes izay nosy efa voakasiky ny firetana ankehitriny. Izany tany manodidina ny 3 alina no tsy maintsy nandao ny toerana ny vahiny anany. Ny farany herinandro teo. Rava ny hafa avokoa amin'izao fotoana ny akamaroan'ny alina ao amin'ny nosy greka toy ny ao amin'ny nosy Rhodes sy Corfou. Ho an'ny Corfou, nosy mifanehatra amin'ny Italia manokana izao, mena tanteraka noho ny lafo miredareda ny lanitra ao an-toerana. Matevina ihany koa ny setroka avoakany. Ponina manodidina ny 540 no tsy maintsy nafindra toerana avokatra izany. Ho an'ny Rhodes manokana, nosy Grika, 10 kilometatra mialan'ny Corfou, mpizahatany manodidina ny 3 alina teo tsy maintsy nialan'ny toerana ny vahinianana ny faran'ny herinandro teo. Noho ny afo izay tsy mbola voafehy ao an-toerana mandraka ankehitriny. Efa misy fiaramanidina vitsivitsy mifandrimbona amin'ny famonoana afo ao an-toerana ka rano 800 litatra isaky ny mandraraka no ampiasain'izy ireo. Misy 200 kosa ireo fiara-pamonjy voina mifandrimbona amin'ny famonoana afo an-tanety. Tsy mbola fantatra treto ny haben'ny fahavoazana sy ny refin'ny alamay tany an-toerana raha ny tatitra ireo manam-pahefana. Tapitra treto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany, naiza misy anao hankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay ora ray mahery izay. Mandrapitafa ao amin'ny rapitondray ary tompo kilasy tompo vavy aloha tompo.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulchawanao teo, ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.